amin'ny fifahana lehibe indray no androsoana tokantranotsika ny amin'ny tianity eva amin'ny fotoantsika izay rosoana amin'ny fampianarana na arina fafity ny fampianarantsika ny amin'ny zaon'izao. Ny fampianarantsika moa androany dia mitondra ny lohateny hoe ao anaty sefertoran'ny israelianina no misy ny marina hoy ny Coran. Mazava ho azy zany fa diso ny Coran raha ohatra ka izay ny zavatra voalaza, misy fahatosorana zany ny Coran ary tsy marina zany io Coran satria raha vao miteny zany hoe ao anatin'ny sefertoran marina, tsy marina zany ny Coran dikan'izay. Aleo raha jerevantsika ny fanaporofona mba tonga antsika samy jery sy hamantatra hoe io tena marina ve zany, aleo tsika jery ny fahamarinan'izay araka ny voasoratra ao anatin'ny bokin'ny Coran sy ny voasoratra ao anatin'ny sefertoran jiosy, rahantsika mijery zany zay. Dia tonga amin'ny fitoezan'ny fampianarana indray tsika, fampianarana alarana fito ny fampianarantsika mandroso tokantrantsika indray ny mety nitya ny ambassadeur-ny Rosoa, Ziadia, Elia. Fampianarana alarana fito araka nefa tambarako tamintsika teo zany. Ny lohateny fampianarana moa averiko tsara hoe ao anaty sefertoran ny israelianina no misy ny marina hoy ny Coran. Raha izany dia tsy marina zany io Coran io satria any amin'ny Torah misy ny marina dia hojerevantsika le izy dikan'izay araka ny voalaza teo zany dia anome porofo zany tsika, dia aleo zany ny porofo ny tsy maintsy omena zany. Ndaholo jerevantsika daholo ny teny mikasika amin'izay ao anatin'ny bokin'ny Coran zany hoe tena voalaza ao anatin'ny bokin'ny Coran marina tokoa ve fa tena hoe ny marina dia ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah, satria raha ny Sefer Torah jiosy moa ve izy moa tsy teny hoe ny teny marina dia anay jiosy normal be jiosy teny an'izay amin'ny jiosy amin'ny tenan'izany. Fety kosa tsika dia aleo ny Coran no iteny hoe ao anatin'ny Coran marina ve izay teny izay dahoary. Dia jerevantsika ao amin'ny Al-Baqarah 213, Al-Baqarah 213 zany no vakintsika voalohany anomboantsika ny teny zany. Dia tsy maintsy hijery ny teny moa zany tsika. Al-Baqarah firy misy teo 213 zay ny teneniko teo 213 iza moa zany 213 zany 213 ataoko amin'ny teny frantsay satria teny frantsay matetika ny tena mahitsy be mihitsy ny sary dia atikako amin'ny teny gasy. Misy manana Coran amin'ny teny gasy ason'ireo vakiana koa izy fa mitovy ihany zany. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Hoe ny olo izy tany aloha tany dia lasa fivondronana mino anankiray, fivondronana mpino anankiray zany. Puis après leur divergence, ary rehefa nisaratsara ka zareo izy Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Dia nandefa mpaminany zany Allah zany ary mpilaza teny ary mpanome avertissement zany hoe manao fanambarana zany, fampitandremana zany. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité. Ary dia nampidinina tamin'izay ny boky ity boky ty moa raha vao livre zany ny teneniny zareo dia resaka Sefer Torah. Zany hoe nampidinina ny Sefer Torah ny jiosy izay misy ny fahamarinana pour régler parmi les gens leur divergence, mba andaminana an'izao fikorontanan'ny olona izao. Zany rehefa tena mivakitsika zany le sary dia zay no hitantsika teo zany araka antsika hitazay manaraka ny tokantrano any. Mazava aloha zay teknisianina ve fa mety tsara ny sarinareo sy ny zavatra totonareo moleo mpandaminana izy dahoary. Hitindray tsika ny amin'ny sary manaraka zany hoe ao nandray ny teny manaraka hojerevantsika indray ao amin'ny boky Sefer Torah ao amin'ny Al-Imran 3, Al-Imran 3 indray vakitsika zany izy amindray misy an'izay teny zay Al-Imran 3 hoe inona ny voalaza ato amin'ity Al-Imran 3 afa-tsika avoaka avy hatrany zany izy teknisianina
Al-Imran 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Zany hoe lay livre nampidinina zany dia tsy nafa ny Torah sy ny Évangile, livre de la vérité. Io mazava be hitantsika io zany hoe, zany hoe ny bokin'ny fahamarinana zany nambaran'ny Coran-ny Islamo dia io bokin'ny Sefer Torah io. Mazava zany raha amin'izany teny zany fa tsy azonareo mihitsy zany ho an'ny Silamo manokana zany. Ny miteny hoe boky tranainy io ka tsy hainy intsony ka hosolona ny Coran, tsy azonareo atao intsony zay. Satria ny bokinareo mihitsy miteny ao ny vérité a. Tao amin'ny fampianarana taolotsika dia nahitany hoe io boky Torah io hitsarana. Ka raha zavatra hitsarana ve moa ho lavina ho atao tsy hitan'ny maso kosa iny a, tsy mety zany sary zany. Fa famonoana tena zany. Ary eto indray nefa dia milaza mihitsy ao ny misy ny fahamarinana. Io zany tsy maintsy jerevana le teny ao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah zay misy ny fahamarinana io. Tsy azonareo atao zany ny teny hoe nareo no manana ny fahamarinana n'ity Sefer Torah ity, ho anareo Silamo zany izay mitazona ny Coran. Satria ny bokinareo mihitsy no miteny fa ny misy ny fahamarinana dia anatin'ny Sefer Torah. Noho izany obligation oblige ny fitenenana amin'ny teny frantsay. Zany hoe tereny zava-misy amin'izany teny zany nareo hoe avay le Coran, avainareo zany ny Sefer Torah. Fa nareo milaza fa hoe tsy misy ny Sefer Torah fa tsy mety intsony io, tsy nany intsony io. Matoa nefa nareo miteny hoe marina ny Sefer Torah ao anatin'ny bokinareo, existe io zany dikan'izany. Noho izany satria izy existe dia didina zany nareo tsy maintsy mamoaka ny Sefer Torah marina io. Fa satria nareo milaza fa tsy nany intsony ny Sefer Torah fa Coran zao, nefa ny Coran milaza mihitsy ny eto hoe ny boky marina dia ao, ary ny boky ny mesazy rehetra dia ao. Amin'ny mesazy avy amin'ny Andriamanitra io dia ao anatin'io Sefer Torah io. Noho izany tsy azonareo adika io Sefer Torah io ka hamoronareo boky hafa ao anatin'ny Coran nareo. Hoe izay manana Sefer Torah ao anatin'ny Coran, zany moa kitenareo tongavana io. Valy ny avy hatrany? Non, satria ianareo ihany no milaza fa ao anatin'ny Sefer Torah ny marina. Aiza zany io Sefer Torah fa tsy maintsy avoaka anareo. Fa izaho aloha dia manana, ary zao nanak'izao mihitsy no natonga ny olona izay niaraka tamin'ny Elia, niaraka tamin'ilay iay avandriamanitra Abrahama, afaka fahotana tao izay miaraka aminay, dia izay miaraka amiko. Miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama iay ava io, izay tompony Sefer Torah, izay naniraka ny tenako Elia, ny boky misy an'io tenin'ny Andriamanitra Abrahama io, dia nahafaka olona tamin'ny fahotanany hafarany, satria izay ny objectifan'io Andriamanitra io, raha tena hamonjy tokoa moa ilay Andriamanitra raha. Ka ny objectif ny famonjena hoe tsy mitondra olo asa tsy manota intsony. Fa zay nge ny tena famonjena na amin'izany hevitra zany e, asa tsy manota intsony le olona dikan'izay. Ary marina zany fa izao hita izao, ary voninahitra ho an'izany Andriamanitra Abrahama zany hiavano anarany. Hita mazava be mihitsy zany fa tena ilaina io Sefer Torah io izay ananan'ny Elia, ary nivokatry ny tenin'ny Elia izay avy any amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Ny bokin'ny Sefer Torah dia namokatra olona lasa tsy mahay manota intsony. Ary zay ny tena objectif. Tsindriko tsara mihitsy izay objectif an'Andriamanitra zay a, tsy manota intsony, satria io fahotana io no efitra nampisaraka an'io Andriamanitra io tamin'ny olona. Noho amin'ny fahotana natao io dia niaty tamin'io Andriamanitra Abrahama io ny olona. Ka raha misy tokoa ny famonjena azy omeny, mazava azy fa olona lasa tsy manota intsony ny hafaran'izay tena miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io. Lasa tsy manota intsony ny olona miaraka aminy. Ary misaotra betsaka ny dada iay avany tenako Elia zay ny rahany, fa vitako zany asa zany, tsy manota intsony ny olona izay tafaraka amin'ny Elia, noho ny amin'ny finoana zany iay ava zany. Dia ny fanarana n'ilay mesager zay ny rahany, na ilay iraka zay ny rahany natao hoe Yahosoa. Fa zay rehetra mino ny teny Yahosoa dia zao afaka tamin'ny fahotana zao, ilay mesager na le dernier prophète zay nomeny, ary zao naniraka ny Elia zao. Tanteraka ny famonjena ny dikan'izay, ary tanteraka mihitsy ny fanavotana. Hita marina fa tena tsy afaka miala amin'ny Sefer Torah. Io zany ho anareo Silamo, satria ao misy ny marina. Dia didina nareo avoa io ny Sefer Torah lazainareo fa manana an'io nareo. Fa tsy koa ny bokinareo no andeha hitantaran'izany fa tsy azo ekeny.
lavina avy hatrany satria tsy mety mihitsy satria misy ny bokyny jiosy bokyny israeliana zay to sefer Torah ka raha voafantatra fa misy io ary ao anatin'io misy ny verité ozy nareo de tsy ny bokynareo mihitsy no azo ekenao verité fa aiza io sefer Torah original io zay mahafaka olona ny fahotana satria zay ny objectif an'io manala olona ny fahotana ary tsy azonareo lavina zany fa nitanjo zany Andriamanitra zany raha ny tena Andriamanitra marina tokoa no arahana de ny objectif any Andriamanitra io de olona ho tafaraka aminy nefa ny Andriamanitra io tsy tia mpanota mihitsy fa raha teny ny mpanota atao inona ty zany ny messager ina zany lana messager sy profeta ety iraka sy mpaminany alefa ety raha ohatra ka mety any le fahotana mandany andro fotsiny ange zany fa matoy nalefa ny messager sy ny profeta de miraka sy ny mpitondra hafatra zany sy ny mpaminany de satria tsy mety amin'ny mihitsy ny fahotana io ka mandefa an'ireny iraka rezy mba tonga le iraka hitondra ny teny ka miova olona ho tsy lasa mpanota intsony ary zay ny famarinana ka eo anatren'izay marina zay zany no ilazana amitsika hoe ilatsika arany ka io zany matoa zany naverina foana zay teny zay hoe tsy maintsy avoaka io sefer Torah io satria ny bokynareo mihitsy no milaza fa ao ny marina sady hitsarana no ao ny marina ina moa zany ny antony tsy amoanareo amin'izy mo fantatry ny rehetrarehetra ary hoe aiza le izy zany satria ny rehetrarehetra de tsy maintsy hamoaka hoe satria hitsarana ty sefer Torah ty fa tsy ny Coran no hitsarana fa ny sefer Torah no hitsarana aiza ary le voasoratra ao anatin'ny sefer Torah io lozika be zany faharoa ao anatin'ny sefer Torah io ny marina de le any jiosy zany aiza zany le tentin'ny sefer Torah io fa tsy azo ekena mihitsy hoe ianareo ny de amoromorona sefer Torah any bokynareo any ka de itenareo hoe ity ny teny Mose ity ny teny Andriamanitra Abraham vatra de tsisy mino an'izany satria tsy anareo io teny io ny bokynareo taty amin'ny taona plus 600 ny sefer Torah jiosy tany amin'ny taona moins 2000 io zany tsy maintsy mivenareo moins 2000 ary zay manana ary zay no tonga lely amin'ny teny hoe za manana ary ny vokatry ny fananako an'io ety am-pelatanako satria ny rana de tsy maintsy ety am-pelatanako io lasa tsy manota zay rehetra tafaraka amin'ny Andriamanitra Abraham io lasa tsy misy fahotana zay miaraka aminy ka matoy zany tsy misy fahotana zay ny fahamarinana ane le tanjona de olona tsy manota intsony ary zay ny fahamarinana izay ary sambatra be zany zay toetra ao anatin'izay ino fahamarinana zay ka noho zany mba tonga milo sambatra avoy zany le sefer Torah satria ny bokynareo miteny ao ny marina de tsy maintsy avoaka io zany ka tsy maintsy mitovy am'le anay koa satria ny na afaka ny fahotana ka rehefa tsy mahafaka ny fahotana tsy avy amin'Andriamanitra Abrahama io zany mahatonga na miteny ale kristianina sandoko reto hoe teny kristianina manara-dia lay voaositra nefany olona samy mpanota aza fampiteniteny tsy tokony teniteny izaniza koa nareo satria rehefa samy mpanota résultat samy zero de tokony sisy mifampiteny rehefa samy mpanota fa ny afaka miteny de ny tsy mpanota no afaka miteny ny mpanota raha zay ndray lozika be zay ny tsy mpanota no miteny ampanota hoe tsy mety nataonareo zay ndray mety zany fa raha samy mpanota mifampiteny samy anaty lapoaly ray any nareo samy miara-mipopoko anaty tanian'ny afo ambany miara-mipitika daholo nareo makany amin'reo rehefa avy eo ino no tokony fampiteniteneny anareo fa eliana to miteny satria zay tsy manota intsony ary zay tsy tia manao ratsy intsony ary fiainany ely azy zany sy zay tafaraka amin'ny ely rehetrarehetra zay le izay ka zay zany ny fanazavana voalohany hoe tena tsy maintsy avoaka io fa zay no manana ary zao avokako zao foana nge le fahamarinana sefer Torah nanaka meko zao ny tantara tamin'ny larana fahaenina teo no meko mihitsy ny tantara tao teny sefer Torah hoe aiza marina ny famonjena de iny meko anareo iny jery ny fampianarana manaraka andraytsika ty de mpizatsika foana zany ny teny voalaza tsara indray ao anatin'ny bokyny sefer Torah tao anatin'ny ino Coranareo fa ny olona rehetra zay tsy mino ny sefer Torah io mbola anatin'ny Coranareo silamo ihany zao de tena olona makany amin'ny fahaverezana ary olona tsy izy mihitsy zany lalakalaina hoe olona hopotika zany ianao olona hopotika sy ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ho diso lalana zay rehetra tsy mino ny sefer Torah ny jiosy ao anatin'ny sefer ao anatin'ny Coran aminareo nisy azy zany nge vaka atsika ndray ianaporo foko aminareo hoe
tena tsy mety ny miala amin'io sefer Torah io. Ka hoe hamorona sefer Torah ny anatin'ny Koranareo any anareo dia hamorona. No, non, tena tsy mety mihitsy ary tsy azo atao mihitsy. Fa tsy maintsy mamoaka ny sefer Torah io nareo, fa zay hoa manana. Elia manana matombo teny. Ary ny objectif an'izany sefer Torah ny jiosy zany dia ho hiala amin'ny fahotana. Zany angena tonga azy niady tamin'ireo Israeliana reo, satria raha manala amin'ny fahotana ny tanjona an'ilay sefer Torah, ny zatra nataon'ilay zanak'Israely kosa nanao zava-doza izy niady tamin'io Andriamanitra io ny hafarany. Noho izany tsy maintsy tonga messager mamerina, anisan'ny dernier messager Elia. Elia dia tena dernier messager, zany hoe mpaminany mandefa teny farany izy, miteny amin'ireo olombelona hoe miverenina amin'ny sefer Torah original fa ao ny fahamarihana. Ary ny tanjona ny sefer Torah io sy ny bokin'ny evanjila dia manala olona amin'ny fahotana. Zany angena tonga nanampianatra reny bokin'ny evanjila tetra reny, ilay nitenen'ny Yahoshua. Zay novenareo hoe Isa no anarany ho an'ny silamo, zay diso ny anarana zany, tsy izy. Ary ny hoe Jesosy na Jesoa, zay tsisy daholo zay ny anarana zany, ary zay niteny azy ny anarana zany lasa mpanota daholo, tsisy afaka amin'ny fahotana. Fa rehefa tonga kosa ny ihany ampianatra hoe anarany tena mpaminany farany Israeliana io Yahoshua, rehefa naverina zay ny anarana zany tany dia zay nandeha tao anatin'ny fahamarina rehetrarehetra trany dia afaka amin'ny fahotana daholo, ary tsy manota intsony. Ary na ny silamo dia manaiky mihitsy fa messager avy any amin'ny lanitra mihitsy io Yahoshua io. Ce n'est pas comme n'importe quel prophète ou messager. Tsy n'importe quel prophète, zany hoe tsy tahaka ny prophète rehetra na messager rehetrarehetra fa spécial be mihitsy io Yahoshua io. Fa tena avy any amin'Andriamanitra io, ary tena nomena amin'ny fanahy-masina ao anaty bokinareo daholo zany. Ary efa nomeko teto zany fampianarana zany, mbola averiko amin'ny manaraka. Ka noho izany ny tanjony Andriamanitra io zany tena zay hoe aza manota intsony. Ary ny bokin'ny jiosy mihitsy ny misy azy zany hoe aza manota intsony. Efa kitsika ny teny na hatrany amin'ny bokin'ny psaomy, na hatrany amin'ny bokin'ny mpaminany Israeliana dia aza manota intsony. Ary nareo silamo tsy mandà mihitsy ny tenin'ny mpaminany Israeliana, fa manaiky an'izany na mbola meko daholo mihitsy zay teny zay rehefa avy eo. Andao tsy aloha maky ny teny tokoa tsika arikatra amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia 4:5 andininy voalohany sy ny faharoa. Isaia 59:1-2, tenin'ny mpaminany Israeliana zany ty hanao porofoko aminareo silamo hoe tsy afaka miala amin'ny tenin'ny mpaminany angenareo teo le tenin'ny mpaminany ty. Isaia 59:1-2, indro ny tanany avatsy foy fa mavonjy, ary ny sofiny tsy lali-dalovana fa mahare. Fa ny heliko reo nefitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy meno izy. Zany eto zany ny teny voalaza mpaminany Israeliana dia miteny mihitsy hoe zany olona tsy tia mpanota zany. Nefa jereo ny Andriamanitra nareo lazanareo anatin'ny Koran milaza mihitsy hoe ndana manota fa mamindra fo io alaika dia mibebary avy eo dia afaka nareo. Zatra micontre an'le teny ary amin'ny sefer Torah nge zany, satria itony ny sefer Torah tony dia ny mpaminanina rehefa niteny avy any amin'ny Andriamanitra Abrahama io, ary niteny hoe Andriamanitra Abrahama io hoe za tsy mihaino ny mpanota. Ao nefa nareo teny hoe za ndana mifona, ndana manota dia ndana mibebaka fa mamely io Andriamanitra io, contre ny fahamarinana zany Dao fa ketsika ndray misy teny akaiky mbola karotsika kely daholo karotsika zay teny zay. Ny hoe Andriamanitra tsy na ny fivavahana aza fa vetavetana. Kely zay avao kely zay. Ao amin'ny obolona toko 20. Obolona toko 20 andininy fahasivy. Oabolana 28:9, oabolana 28:9 donc efa kitsikely zay. Oabolana 28:9 ao anatin'ny bokin'ny sefer Torah daholo zany tony ka toy moa zany boky miaraka daholo tony. Oabolana 28:9 zay manentsy tadiny tsy hain'ny lalàna, rehefa tsy anaraka lalàna ny jiosy aloha zany le sefer Torah. Na ny fivavahana dia efa vetavetana, tena trany hatrany amin'ny vavaka ataonao dia efa vetavetana. Ka na ny bokin'ny jiosy ana dia mitsipaka mihitsy ny zany hoe ianao tsy mivaky leo fivavahana zany, tsy mivaky leo ny sefer Torah ny jiosy io fa hatrany amin'ny fivavahana ao raha fa vetavetana daholo.
Zany hoe na ny Coran tsy manaiky ny tsinonan'io Torah io, Sefer Torah io, ny bokon'ny Jiosy koa manindry mihitsy fa tsy maintsy ilaina mihitsy io Sefer Torah io. Ary Andriamanitra ao anatin'ny tompony io Sefer Torah io tsy manaiky fahotana zany mihitsy io. Mazava zany fa tsy mety mihitsy le teny hoe andana mifona rehefa avy manota de mibebaka de mamela foana, tsy marina zany. Io le hitantsika mihitsy ny Andriamanitra tsy mihaino fivavaky ny mpanao ratsy zany. Zay tsy mihaino ny vavaky ny mpanao ratsy mihitsy ny io Andriamanitra ny Jiosy io. Raha aloha zany zay hitantsika zay. Jerevantsika ihany koa ifanty angamba zay fa rehefa manaraka zany menareo mihitsy ny teteny maromaro mihitsy hoe tsy mety mena an'io fahotany mihitsy io Andriamanitra ny Abrahama io, tsy mety izy. Efa ampy iny anankiray meko anao iny, reo teny anankiroa tao amin'ny obolana sy tao misy toko fasihy amin'ny dimapolo teo ampy iny hoentinao iny. Fa ndao ndretsika riverina indray am'le teny manaraka hoe inona indray ny voalazany bokin'ny Coran zany mikasika any amin'ny io resaka hoe misy teo hoe rehefa tsy mino an'io Sefer Torah io dia very lalana. Dahoary Al-Baqarah 121, Al-Baqarah 121 eo jerevantsika zay Al-Baqarah zay. Al-Baqarah 121, Al-Baqarah 121, 121. Dahoary ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récite comme il se doit, ceux-là y croient. Zany hoe ireo zay nomena an'ilay Sefer Torah zany ka zay dikany livre moa zareo amin'ny Coran zany dia ny Sefer Torah diany. Ka zay miteniny ao anatiny ao araka an'izay tokony ho izy, reo no atao hoe mino. Et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Fa zay tsy mino an'io zany tande perdant, zany hoe tande efa tsisy horaisinao tsony zany. Ianao zany no vomafy. Ka ny bokon'ny Coran mihitsy no miteny fa ilaina mihitsy ny Sefer Torah, tena mila inona. Ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Zany anjareo silamo mihitsy ny ametrahana le teny hoe ko manino nefa anareo miteny hoe tsy antsony zany Sefer Torah zany fa boky tranainy fa le Coran am'izay ny ilaina zao. Satria zany daholo ny eny teneninareo zany. De eto nefa ny bokinareo no mamatotra anareo hoe rehefa tsy mino an'io perdant ianao. Nahatrany aminao nge zany ho very, ianao zany voan'ny faty antoka hopotika ane lalakalenao e. Noho zany mamerina anao ny teny eto hoe dandaka no Sefer Torah. Fa tsy izy ao anatin'ny Coran io, tsy izy io, tsy io natao hoe Sefer Torah. Bokon'ny foroporonareo io fa tsy Sefer Torah zany io. Ny Sefer Torah ny Jiosy dia manana boky mitokana mihitsy izy, ary zaho manana iomeko anareo foana kely izy, io avokako aminareo io. Manana ny tena le miteny Hébreu mihitsy ny amin'ny manana, ary manana ny dika teny amin'ny teny maro samihafa za. Teny amin'ny teny frantsay dia miteny amin'ny teny gasy dia io alefako daholo, amin'ny teny anglais dia alefako anareo fa manana an'izany efa manana ny original amin'ny teny Jiosy. Le rango teny mihitsy tena nanako tsara mihitsy zao io ampianarako anareo. Ary vokatry ny fanarahana an'izany teny zany dia afaka ny fahotana lasa tsy manota intsony zay olona tafaraka an'io Andriamanitra Abrahama io zay nanaraka ny Sefer Torah ny Jiosy. Zay no maha original zao ampianaranao zao. Hoe mazava mihitsy hoe tena zay mihitsy ny tanjona hoe lasa tsy manota intsony. Tsy hainao ve manaraka ny Elia am'izay? Ary miantso anareo silamo rehetrarehetra. Tany amin'ny kristianina sandoka. Ameko anareo daholo ny fanazavana. Ndao anaraka ny Elia. Anay Sefer Torah ny Jiosy io, an'ilay Andriamanitra anay Iahavano anarany, Andriamanitra Abrahama. Tonga eto ilay nirahany, Elia no anarany. Nandindra an'izany atao hoe Yahosoa zany. Mamerina ny fahamarinana hoe ny zao tontolo zao. Aza kitikitihana ny bokinay rehefa tsy tahita raharaha. Fa anay io boky Sefer Torah io, ary tsy azonareo angalarina ao anatin'io na ovaovanareo, fa ny objectif atao anatiny io dia atonga olo lasa tsy manota intsony. Ary tsy vitany Andriamanitra nareo nefa an'izay. Nangala tahaka izy fa tsy vitany manova olona lasa tsy manota intsony. Fa Eliana vita nanova olona lasa tsy manota intsony. Atria izay ny tenen'io Yahosoa io ao anatin'ny evanjila
ka tsisy teny ko hoe diso ny evanjila, ianareo ve ho azy aty oriana ny teny hoe diso evanjila io, aza manao fomba ratsy ohatran'izany. Fa manana ny evanjila ny jiosy ary ny tandrina dia lasa tsy manota intsony, fa zay dolo ny objectif anatin'io teny io a, lasa tsy manota intsony. Vaketsika ny ao anatin'ny boky zay evanjila zay ao amin'ny Jaona 8:11 raha miteny jiosy dia Ioananina. Jaona 8:11 Jaona 8:11 sady mandefa ny tenin'ny evanjila zany hoe tanjo anatin'ity dia lasa tsy manota intsony a. Dia zay no mahatonga ana miteny satria efa miteny ny Coran fa ilaina io Sefer Torah io, ka ny Sefer Torah sy ny evanjila tsy mahazo misaraka mihitsy, zay no mahatonga ana mamoaka an'izao. Satria confirmation ny Sefer Torah ny evanjila. Meko zay teny zareo aveo andalo vakitsika ity. Jaona 8:11 tadidikena nge zay ro hoe Sefer Torah, confirmation ny Sefer Torah ny evanjila so dia adiniko zay. Ary izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa, za koa tsy manameloka anao a, mandehana fa am'izao sisa zao kosany a aza manota intsony. Hitanao tenin'ny Yahosoa dia nametraka mihitsiny hoe aza manota intsony. Confirme tsara ny evanjila miconfirme tsara le teny mpaminany hoe za tsy mihaino mpanota zany. Eto koa ny tenin'ny Yahosoa le dernier prophète mpaminany fara manindry mihitsiny hoe aza manota intsony. Fanaraka tsara ny teny tany amin'ny Sefer Torah, teny mpaminany ary zao teny zao. Eo ny objectif ny Andriamanitra tsy tia mpanota izy ary tsy tia fahotana, lozika zany manala olona fahotana izy. Jereo ny teny ary io. Reny le hoe marina ny teny atin'ny Sefer Torah, marina ny teny amin'ny evanjila, reo le teny reo. Zao raha vaketsika mbola ekatra amin'ny bokin'ny Jaona indray a. Aiza mindry rirova Jaona 5 firy izy 14. Jaona 5:14 vaketsika indray aloha. Ty rova ty malaza atraiza mihitsy ty rova ty. Jaona 5:14 indray a. Rehefa afaka zany dia hitan'ny Yahosoa teo kianjan'ny tempoly raha lehilahy, ka hoy izy taminy, indro efa sitrany ianao a, aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nomy teo. Ina zao ny teny diso am'izany. Misintona anao mihitsy ny teny eto hoe aza manota intsony. Zany hoe lay Sefer Torah ny jiosy zany zay ny confirme natika hatramin'ny evanjila dia nanindry foana fa tsy tia fahotana io Andriamanitra io. Ka raha tiany ve le fahotana atao inona moa zany messager eo lay iraka, ary atao inona profeta lay mpaminany mitondra teny, atao inona reny, fa matona lefa iny tsy tia fahotana io Andriamanitra io. Ka ny objectif an'io Andriamanitra io dia lasa ho tsy manota le olona ary zay tafaraka amin'ny Eliano izy. Zao zay tonga miaraka am'izao tsy manota intsony. Ary tsy matahotra an'izay fahotana, ary tsy matahotra zay devoly tsy atahorana ty amin'ny Yahosoa zany. Satria zany Elia zany mpanavotra olo eo ambany fahefany devoly zany, tsindriko tsara. Mpanavotra sy mpanafaka olo eo ambany fifehezany devoly sy fatotra na devoly. Rehefa tafaraka amin'ny Eliano afaka io. Tsisy atahoranao zay devoly zany na iza tsy atahoranao zany, satria io Andriamanitra Abrahama io tena tompon'ny fahefana sy ny hery. Ary naneraka an'io profeta io izy dia Yahosoa, ary zay miaraka aminy tena tsindrintsara hoe aza manota intsony. Mbola namafisina zany arika tamin'ny bokin'ny apôstôly Jaona, ary amin'ny Jaona voalohany toko 7, satria ao anatin'ny bokinareo hoe confirmation ny Sefer Torah ny evanjila. Mbola meko zay teny zay rehefa aveo a. Dia vaketsika ny Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9 vakeo nge ty. Jaona voalohany toko 7 andininy 5 sy ny 9. Ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Io Yahosoa io zany dia tonga anaisitra ny ota, ary tsy misy ota intsony zay miaraka amin'ny Yahosoa io. Zay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota intsony, fa izay rehetra mpanota dia tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy nahita an'io profeta io anao, tsy nafantatra an'io profeta n'Andriamanitra zay manana fanahy masony ianao. Ary raha ohatra anao milaza ka mpanota, fa zany ny tena tenylay teo profeta farany, lay iraka farany teo Yahosoa, lay tao amin'ny jiosy, zany ny teniny zany. Ka fa tena petraka aminao aza. Ianao nefa ty mpanota raha ho an'ny silamo sy ny kristianina santra, zareo nge samy mpanota. Tsy nisy nahita an'io zany nareo nandray ary. Tsy nitafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zany nareo satria ny taniny dia lasa tsy manota intsony. Tsy manota intsony voalaza eto fa tsy hoe manontany dia mibeba dia manontany dia mibeba. Non. Tsy zany ny voalaza fa hoe aza manota intsony ny voalaza. Izany rehefa mpanota zany dia tsy nahita sy nahalala anazy.
ohatrany hoe ay zany zay bokyny Torah miteny Korano miteny an'izany ozy ianao ahoana vakintsika le bokyny Korano ao sika hikaraka kely an'izay le aloha ao anatin'ny bokinareo nge miteny amiteny an'izay mihitsy fa laza aloha jerevako kely zay teny zay aloha fa satria voatenin'ny vavako dia tsy maintsy omeko anareo ihany satria manjary tsy mety raha tsy omeko. L'évangile est confirmation de la Torah, donc devatsika ao amin'ny Al-Maïda 46. Efa nyteneko izy Al-Maïda 46. Izy teo riova Al-Maïda 46. Al-Maïda 46 nonge vakitsika kely aloha zay ho voninahitra ny famaliana tahaka iahy avy Andriamanitra Abrahama. Et nous avons envoyé après eux Yahushua, et donc dans les temps, j'avais Jésus, lui qui a banni fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Ni ten ty Yahushua ty zany de confirmation Torah zay tao alohany. Zay. Et nous lui avons donné l'évangile, ary miany anazy ny évangile, où il y a guide et lumière. Zay misy ny guide, zany hoe ny fitariana sy ny fahazavana. Pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Mba hiconfirmer, zany hoe manamafy ny Torah. Mazava be zany fa ny évangile zany de miconfirmer ny Torah. Ka ny Torah milaza hoe tsy tia fahotana io dada Yava io, zay natao azo nanome mpamonjy, nanome an'ilay mpaminany rehetrarehetra zany zay natao hoe Yahoshua no anarany. Ary iny tena nanome ny famonjena iny teny izy araka ny voalazany satria izy ny teny hoe aza manota intsony. Ary tanteraka zany tao aminy. Mazava ho azy zany fa ny confirmation taty amin'ny évangile de miteny hoe aza manota intsony. Tsy azo lavina zany satria ny Torah mihitsy no miteny hoe nous avons envoyé après eux Yahushua, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Nomena anareo izy Yahushua zanaky Maria mba hanamafy aminareo mihitsy ny zava-misy ao anatin'ny Torah. Et nous lui avons donné l'évangile. Ary nomenao azy, nomena anazy ny évangile. Lay testamenta vaovao zany misy ny soratra masina amin'ilay hoe momba ny famonjena zany. Où il y a guide et lumière, zay misy ny fitarian-dalana sy ny fahazavana. Pour confirmer, manamafisana mihitsy ce qu'il y avait dans la Torah. Zany hoe ity Yahoshua zay nitondra ny évangile ty zany zay tsy azon'ny silamo disoana satria nareo ihany raha mitenareo ny bokinareo de mametraka mihitsy ny fanamafisana ny Torah ny évangile zay nentin'ny Yahoshua io. Ka Yahoshua miteny tao amin'ny évangile hoe aza manota intsony. Ary miconfirme tsara tao anatin'ny tenin'ny mpaminany rehetra zany teny zany. Concorde zany hoe miaraka mamindra tsara amin'ny tenin'ny mpaminany. Fa ny tena mipetraka aminareo silama nareo manota sa tsy manota. Valiteny mpanota nareo hatrany ampaminanareo aza manota. Ohatrany hoe tsy manota amin'ny mpaminaninay. Ay aza miteny an'izany fa manota izy. Tsy hainao mihitsy ny teo Coran. Fa raha ianao miteny an'izany hoe tsy manota ny mpaminanareo zany hoe diso ianao. Fa ao anatin'ny Coranareo mihitsy no milaza. Ary anatin'ny aditinareo, reo mpampianatra nareo laza koa fa mpaminany eo aminareo zay nanohatra ny boky ny adita de mametraka mihitsy ny famanota nareo hatrany ampaminaninareo. Zany nge vakeo bokinareo fa misy hoe andany ianao ny foana amin'ity fahotanao ty. Jereo zay teniko zay. Mbola tsy avokako aminao androany fa fanonany soro-dalana anao hoe or mpaminany io de nanonona an'le mpaminany izy. Andany ianao mifoana amin'ity fahotanao ity. Ary io tsy nde mandeha. Ka aza miteny hoe tsy manota ny mpaminanay. Non. Tsy zany ny voalaza anatin'ny Coran anareo. Fa samy mpanota daholo na rehetrarehetra. Zay mifanohitra amin'le teny atika hatramin'ny Sefer Torah sy ny évangile
hoe aza manota intsony fa mifanohitra an'izany eo anatin'ny bokinareo Coran. Za zany hoe tena misitona anareo hamonjy moko ny tanjoko io hoe ndao nareo miverina amin'ny fahamarinana. Ry olombelona rehetrarehetra no antsony Elia ndao miverina amin'ny fahamarinana. Sanatria ho sao dia misy miinterprété hoe mankaly Eliana non sady mandritsy an'le école ihany iny de neo ihany efa mivilana noho ny amin'le hafanampo tia monjy dia lasa mivilana izy dia ahitsiko kely izy hoe za tena mitehanareo mihitsy ny tia monjy anareo dian'izany Elia zany. Amonjy anareo olombelona ho lasa tsy mpanota intsony nareo. Ianao raha tsy tian'izany dia anao no tokony mieritreritra hoe iza ny namanao. Fa raha tena hivavaka ny olona anakaiky dia ho lasa tsy mpanota ny tokony tanjona amin'izany, ary zay ny extrême, zay ny faratampony zany. Ary zay miaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io no tonga amin'izany toerana zany. Dia zay miaraka amin'ny Eliany tety satria Eliany tena mamerina le fampianarana tahaka nataon'ny Yehosoa tamin'izy tonga tety. Fa zay niaraka tamin'ny Yehosoa koa lasa tsy nanota intsony dia ohatran'izao ataon'ny Elia zao. Elia le mpaminany farany rana ary mamerina ny olona ny amin'le Sefer Torah, mamerina ny olona amin'le teny Evanjila zay nentin'ny Yehosoa, ary zay ny teny zany ny tanjona hoe ho lasa tsy manota intsony. Fa zay ny tanjona isoratra masina rehetrarehetra io. Ary tanteraka zany tato amin'ny Elia voninahitra an'ilay mahery ilay nary an'izao rehetra zao hiavano anareo. Ary misaotra antsika na ianao zao teny zao dia le Andriamanitra Abrahama. Zany le tena Andriamanitra Abrahama zany teny mpanao zany. Tsika retoy amin'le teny ndray satria namerina le tena hoe ianao milaza fa ny Torah dia manamafy an'izay ny Evanjila, ny Sefer Torah ny Jiosy namafisiny ny Evanjila. Io izy io tena nimeko tsara ary ny bokinareo no teny zany. Zany hoe tsy azonareo lavina ny Sefer Torah za manana, tsy azonareo lavina ny Evanjila za manana, ary ny objectif ananako nomeko anareo izy hoe tsy manota intsony ny objectif anio tsisy objectif akoatran'izay. Lasa tsy manota amin'izay tafaraka amin'Andriamanitra ianao, dia tafaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io. Refesy le anareo na ho an'ny kristianina sandoka no anareo silamo, navitan'izany ve ny Andriamantrinareo? Valiny tsy navitan'izany ny Andriamantrinareo. Feny tsy izy io nge dikan'izany ary zany ilazako fa tsy azonareo ialana intsony ny Sefer Torah na silamo ianao na izy ianao. Tsy azonareo ialana intsony koa ny Evanjila satria ao anaty bokinareo no miteny hoe ilaina io satria mitondra ny fahamarinana ary guide lumière ary confirmation de la Torah. Io Sefer Torah zany ny Evanjila ilaina tany amin'ny Evanjila zany dikan'izay. Ary ny Evanjila tany amin'ny taona 0 ka hatrany plus 30 nisy an'io. L'an 0 jusqu'à plus 30 ny andrefesantsika anazy. Tany iny misy ary tany iny soratana. Dia ianareo zay taty amin'ny taona plus 600 ve anareo silany? Koranareo taty amin'ny plus 600. Ianareo ve nilaza fa nareo manana maro? Dia zay voasoratra nareo anatin'ny bokinareo tsy mety ane zany. Tsy maintsy averina ny fahamarinana. Tsy maintsy averina ny tena fahamarinana. Ary ny tena fahamarinana dia ny objectif dia zao, tsy manota intsony zay tafaraka amin'io Andriamanitra Abrahama io. Fa zay ny tanjony soratra rehetrarehetra io. Ka rehefa mpanota ny zavatra hitanao tao dia tsy izy io fa miala tao ianao. Tsy izy io, tsy avy amin'Andriamanitra Abrahama zany io. Fa raha tena avy amin'Andriamanitra Abrahama, tanjona tsy manota intsony ny tanjona an'io. Ary ato amin'ny Eliana efa misy zany. Ary tonga amin'ny Eliana dia tena tsy manota intsony ianao. Ianao angamba mety hoe tsy tiako le afaka mifahotana fa ny mpanota mahafinaritra ana safidinao indray. Fa raha tena mitady an'io Andriamanitra Abrahama marina ianao manarah ny Eliana fa ny tanjona lasa tsy manota intsony. Ary rehefa tafaraka amin'ny Eliana tena tsy manota intsony ianao. Ino ny antony mahatonga an'izay ho azo avaiko Eliana fa aleo aloha andeha foana ny tantara, aleo andeha foana aloha fahamarinana fa tsy haiko ny zava-dehibe, tsy mety tsy manintsinintsy antikôla dia fa tsy tomile ino, tsy tomile akanjo izy dia midina foana zany. Dao ary midindrayntsika amin'ny teny manaraka zany. Inandray ny teny manaraka hojerevantsika indray ho anareo teknisianina zany dia manaraka iny foana nareo zany ina moa le nimeko teo Al-Bakara 121 nimeko farany teo hoe zay manohitra an'io boky io ndao efa kitsika le mandeha Al-Bakara 121 hoe tsy azo toerina ny zay manohitra ny bokyny Jiosy dia perdant sady lasa ny amin'ny divergence zay izy Al-Bakara 121 verset 2 efa kenakeny ceux à qui nous avons donné le livre
qui le récite comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Reo zay nomeny an'ilay Sefer Torah zany, ary zay mamaky azy tsara araka ny tokony hamakina anazy, reo natao hoe mpino, ceux-là y croient, mino zareo zany. Et ceux qui n'y croient pas, ary reo zay tsy mino Sefer Torah io kosa ania, sont les perdants. Reo zay hoe very amin'ny zavatra rehetrarehetra zany. Tsisy nao raisinao amin'ny Andriamanitra Abraham iny dikany zany. Zay perdant ianao zany hoe nanony vie éternel, paradis tsisy anananao zany. Resaka fotsiny ianao rehefa raha miteny hoe zaho any amin'ny paradis na ho any amin'ny vie éternel, tsy anananao zany. Tandelainga zany fa tsy anananao satria ianao raha tsy mijery le Sefer Torah. Nefa ao anatin'ny Sefer Torah no misy ny fahamarinana, ary rehefa tsy mino an'io ianao zany perdant ianao. Zany hoe dikan'izany rehefa tsy teo very amin'ny fahamarinana ianao zany nanakaroa ny Sefer Torah. Nefa zay efa manana hoe ary ny objectif ny Sefer Torah lasa tsy manota intsony ianao zao efa nananely azy zao ny izy, zao efa hoentiko aminao zao izy. Inona zany tsy anatonanao anao rehefa ohatra anao ka mitady amin'ny fahamarinana io. Fa raha mbola tadiavinao ihany zany paradisa zany zany vie éternel zany manatona ny Elia fa ty am-pelantananay zany. Andriamanitra Abrahama no miaraka amin'izao Elias io. Teny io anaraka io Elia, avy amin'ny teny hoe Yahava. Misolo tena zany Andriamanitra Abrahama zany zany Elias zany, ary zay tafaraka aminy tsy manota intsony. Vovanimeko anareo teo le teny ane. Nareo tsika hijery teny manaraka andraisany aloha karotsika indray ny teny manaraka. Ina indray ny teny manaraka mialatsiny amin'ny somary misy gripagripa satria mafana mangatsika any any dia nareo ihany hoe ahoana moa ny fiafarany zany resaka zany. Al-Bakara 176 indray no vakitsika zany. Mbola Al-Bakara ihany zany fa 100 firy misy telo 176. Voilà. C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah fait descendre le livre. Tamin'ny fahamarinana mihitsy no nampidirana n'ity bokyny Jio Sefer Torah ty ialana nanao an'izany. Et ceux qui s'opposent au sujet du livre, ary reo zay manohitra ny Sefer Torah io, sont dans une profonde divergence. Zay manohitra ny Sefer Torah zany tena ho any amin'ny fahaverezana tanteraka sady tena tsy mety mihitsy. Ho any amin'ny fahaverezan-kevitra, ho any amin'ny fahadisoana, ho any amin'ny lalan-diso, ka rehefa teo very ianao zany dia aza rareny io Sefer Torah io fa ny bokinareo mihitsy ny Islam no miteny hoe ceux qui s'opposent au sujet du Sefer Torah, c'est le livre qui est appelé Sefer Torah. Ho anareo zay manohitra ny Sefer Torah zany ozy ny Coran Islam, ho anareo Islam zany sont dans une profonde divergence. Tena fahaverezan-kevitra mahatsiravina ny anjoanareo. Ho very e zany nareo dika zany. Zay va teny hoe tsy hipeny amin'ny enfer anareo, ho any amin'ny afo be mihitsy, miaraka amin'ny divolona voalaza ny bokinareo. Fe anareo zay tsy mino Sefer Torah zany tsy himpianareo. Ny Sefer Torah nefa tsy ao anatin'ny Coran misy an'izany. Rehefa nisoratanareo iny ary diso zay nanao an'izany. Fa ny Sefer Torah mbola meko moa ny bokinareo milaza fa hoe tsy azo adikadika zany ary io boky io. Mbola ny Coranareo ihany koa miteny hoe tsy azo nampiana, tsy azo ny esorana ny teny anatin'ny Sefer Torah. Coran le izy ny batainareo anatin'ny Coranareo ao. Zany ange fa tso-kevitra mahatsiravina daholo ange zany teny zany. Zany sary mandeha zany hoe ny Coranareo miteny fa tsy azo kitikitikena mihitsy ny bokin'ny Sefer Torah io. Ko maninona dikadikanareo anatin'ny Coranareo dia samy nametrapetraka zay tiany napetrany tao araka an'izay lay mpaminanareo nanolotra tao zany. Zavatozany e zany zavatra zany. Zao ke hitantsika eo ny teny. Mazava aloha zany fa raha ny saritatsika eto dia hoe tsy azo atao mihitsy ny miala amin'ny Sefer Torah io. Ka zay foana io tiako tsinjeny hoe miverina ny amin'ny Sefer Torah. Ary ny objectif ny Sefer Torah tsy manota intsony zay miaraka aminy. Eo Andriamanitra marina. Tsy nananareo nefa an'izay. Ary Islam. Zany madiso an'ilay Coranareo hoe manao zavatra tsy mety mihitsy ny zavatra voasoratra. Mamatotra ny tenanareo ihany nareo zany rehefa nataony koa. Satria eto ny boky dia milaza ny Coranareo ilaina io Sefer Torah io. Aiza nefa le izy. Dia tsy taitra mihitsy nareo hoe efa nisoratana ao anaty Coran. Iza ny laza fa marina le anareo anaty Coran.
iza no milaza fa marina le zavatra nysoratanareo hoe sefer Torah nadikilo anatin'ny Koranareo, nefa nareo ihany milaza mbola ome koa rehefa avy hoe tsy azo anampina sefer Torah ary tsy azo nisovana sefer Torah. Iza miteny adikao zany dikan'izay. Ary am'izay nadikadika zareo am'izay mahafinaritra anareo fa tsy le tena anatin'ny sefer Torah no nadikanareo fa zavatra novainareo daholo ny eo anatiny. Tsy ny tao anatin'ny sefer Torah no nadikanareo fa zavatra hafa no nadikanareo. Tanareo fa famitahana be le nataonareo. Famitahana mihitsy, mampalemy be le olona. Ka ianareo zay mena za tena hamonjy ny diako. Mbola averiko anao rehetrarehetra. Hamonjy ny diako. Ho tonga lasa tsy mpanota intsony ianao, aza manaiky intsony. Ndao verina amin'ny sefer Torah ny Jiosy. Fa rehefa tafaverina anao zao ataoko tsy ananako zao, lasa tsy manota intsony ny hafaranao. Ary mahavita miady amin'ny devoly ianao, tsy atahoranao zany devoly zany. Tsy atahoranao zany, na inonina miseho tsy atahoranao zany. Ny tompony hery sy ny fahefana dia any amin'ny tsy manota intsony. Lozika be ilay zany. Zany hoe mitoetra an'io dada Yahova Andriamanitra Abraham io, tsy mahay manota intsony zay miaraka aminy. Satria izy mihitsy tsy tia fahotana. Zany mahatonga hoe mampime be le Andriamanitra amin'ny teny hoe da namanota fa mifona dia avelako. Andriamanitra tsy izy zany. Nefa ny alama manao an'izany. Zany hoe tsy mahiza an'iny e. Ny Andriamanitra ny arabo tsy izy io. Mampanota olona tsy izy io. Ny Andriamanitra ny kristianina tsy izy io. Mampanota olona tsy izy io. Samy tsisy izy daholo. Samy diso daholo nareo. Zany mahatonga an'izany hoe aza fampiteniteny nareo fa samy mpanota. Fa ny afaka miteny anareo dia ny tsy mpanota, zay no manana fahefana hiteny anareo dia zao ataoko zao. Dia reny nareo amin'ny marina. Any amin'ny sefer Torah ny Jiosy. Zany nahatongavany Elia. Amerina nareo rehetrarehetra makany. Al-Bakara 166 efa vavaha Kristy eo. Eny vakitsika farany teo. Zay. Eto indray tsika fanazavana manaraka. Ary dia lazaina ao anatin'ny Korana mihitsy ny fa mino sy mahatoky ny sefer Torah mihitsy ny Silamo. Voalaza ao anatin'ny bokinareo zany. Ka ahoana moa zany nareo nitsipaka an'ity sefer Torah ity ny teny izy. Zay toke ndanakaroa io fa zaho manana. Ary ny tanjona ho averiko foana lasa tsy manota zay tafaraka amin'ny Andriamanitra Abraham amin'ny alalany io sefer Torah io. Zay le izy ary ny anarany Yahova. Fa tsy zany alà zany na zavatra fa tsisy anarana fa tsy zay izy hoe Yahova. Rehefa tsy zay ny antsoinao dia tsy izy io. Dahora vakitsika hoe tena mino an'izany sefer Torah zany ny Silamo. Ali Imran 119 zay. Karaha zany moa zany ho ny tenenina. Inona moa zany tsy karoana le tena original fa tena tsy fahendrena izy zany hoe nadikanareo anatin'ny Korana izy dia hoe io nino izy. Inge le hafetsena ratsy be tao anatin'izy. Tena hafetsena ratsy. Nolazanareo fa tsy izy le sefer Torah. Dia rehefa lazareo fa tsy izy dia nadikanareo anatin'ny Koranareo izy. Dia izy amin'izay nareo hoe marina Koran, marina sefer Torah fa ity anaty bokinay ity ny marina. Jere moa zany hevim-petsy kosa e. Hevitra tsy izy ange zany fa hevitra ratsy mihitsy zany. Ahoana moa ny atokisana le ao anatin'ny bokinareo? Fa antena mipetraka ao anatin'ny Koranareo. Ahoana ny ilazanareo fa le nisoratanareo anatin'ny Koranareo marina? Nefa tsy anareo io boky io fa ny Jiosy. Iza zany mety ho areboreby amin'izany sary zany kosa. Ho anareo zay maheno ana tena mba mandinina fa famonjena nge ty resantsika ity la vie éternelle, le paradis, ny fiainana mandrakizay sy ny paradisa zany ny tanjony eto. Ahoana moa ny anekena an'izany hoe diso ny boky fa le nisoratanay marina. Matoa zany na vita ny teny hoe le nisoratanay marina, manana marina zany ianao amin'le boky lazainao fa diso. Raha diso zany ty sefer Torah ty, fa le sefer Torah nadikanao marina, manana sefer Torah marina ianao zany ihany. Noho izany didinina ny Silamo, aiza io sefer Torah marina io? Fa raha zany tsisy mino an'ity bokinareo Koran ty. Hatrany dia tsy azo inona mihitsy io hatramin'ny farany iny no teneninareo satria maninona? Ianareo milaza fa marina sefer Torah. Aiza le sefer Torah marina nadikanareo zany? Fa za aloha manana. Ary nome koa ny résultat ny sefer Torah nay afaka amin'ny fahotana ary tsy mpanota intsony ny olona. Zany nge tsy azonareo lavina intsony e. Ka izay ny objectif finalako. Ary ety amin'ny Elia zany. Tahaka ny tao amin'io Andriamanitra Abrahama io, tahaka ny tao amin'ny Yahosoa sy ny apôstôly niaraka taminy, samy tsisy nanota nge izay niaraka tamin'ny Yahosoa. Ohatry zany koa miaraka amin'ny Elia, lasa tsy mpanota izay miaraka amin'ny Elia. Fa ny anareo kosa manahoana? Ny anareo mpanota ary mibebaka dia mibebaka, tsy Andriamanitra Abrahama zany. Fa ny tena Andriamanitra Abrahama tsy manota intsony.
zay ny Sefer Torah. Ary anananay zay Sefer Torah zany, ananany Elia zany. Ary ny objectif ao tsy manota intsony, ary efa ao zay, ary efa zany izay mahita an'izany zay miaraka aminay, tsy tia ratsy ary tsy manao ratsy zay, ary zany ny tena izy zany. Noho zany apetraka aminareo silamo ny fanontaniana, aiza io Sefer Torah io zay nadika anareo lazanareo fa marina ianareo, aiza io? Fa raha tsy hita io tsisy mino ny Koranareo. Fa tsy maintsy avoaka anareo zay, maninona tokoa moa ny Koranareo voatahirinareo ka io boky iny tsy voatahirinareo? Maninona ny Koranareo voatahirinareo? Ka io Sefer Torah lazanareo fa nadika anareo tsy ho voatahirinareo, nefa io ny referensinareo. Adalana nge rehefa tsy voatazina io dikan'izany, noho izany didinareo avoa io. Fa rehefa tsy hitanareo io manarah ny Elia. Aloha tsy maneko zatra tsy ho hitanareo tsony koa nge, nareo milaza hoe tsy hita tsony io. Ka rehefa tsy hita dia meko ny hita, tianay ity no hita, afaka ny fahotana zay miaraka aminazy, io Andriamanitra Abrahama io, azay ny tanjony io Andriamanitra Abrahama io. Satria tsy tia mpanota. Mazava hoany fa rehefa te hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io anao dia tsy manota intsony ny objectif anazy io. Lasa tsy mpanota, ka izao Elia zao no manao an'izany fanambarana sy fampiarana zany, dia andao manaraka amin'izay nareo silamo manerana an'izao tontolo zao. Zao naraka ny Elia dia tena afaka amin'ny fahotana ianao. Dia ianao aiza koa ny possible an'izany? Ianao tsy tafaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama teny izy dia miteny an'izany. Fa raha tafaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama teny izy ianao dia tafaraka amin'ny Elia dia tena tsy manota intsony. Fa volombelona zany le olona manarivo miara mivavakesaka ny sabotsy lahady eo ane. Afaka amin'ny fahotana reo ary tsy manota intsony. Tsy mba irinao ve zany fa zany eo ny tanjony fivavahany? Fa raha misy fivavahana ka ho lasa mpanota sy famono ny tanjonao dia laha tao fa tsy izy io, tsy an'Andriamanitra Abrahama io, fa ny tenany Andriamanitra Abrahama dia tsy mpanota intsony zay miaraka aminy. Zay le izy. Mirary soanao ho tonga aty amin'ny Yehosoa, ho tonga aty amin'ny Andriamanitra Yahvah, dada Yahvah, Andriamanitra Abrahama Yahvah zafadiny. Ho tonga aty amin'ny Yehosoa le profety ny rany, ary ho tonga aty amin'ny Elia le profety ny rany ihany koa. Zay mamerina ny olona hiverina amin'io Andriamanitra Abrahama io, Yahvah no anarany. Mba hiaraka aminay. Dahoary, toezatsika indray ny teny manaraka, fa nandeha zao ny fanaporofona hoe ao anatin'ny fahaverezana mihitsy zay mbola manao an'izany tsy mino an'io Torah io zany, teny nany amin'ny fahaverezana. Manaraka indray ary aiza indray ny teny manaraka jerevantsika zany hoe mino tsara ny Torah mihitsy ny silamo. Ali Imran 119 efa noeko misy teo, Ali Imran 119. Any hoe zay manotra ny boky io zany tena veritaty aloha afaka indray mandeha aloha fa ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une profonde divergence. Zay rehetra manohitra an'io Sefer Torah io dia very daholo ny dikan'izay. Ho any amin'ny fahaverezana lalina mihitsy, very lalina, ho very lalana ho any amin'ny lalina dia lalina mihitsy, ka aza miady amin'ny Sefer Torah fa aleo raka roany. Za efa miteny hoe za manana. Zay le izy zay. Mazava ve zay? Ho an'ny teknisana zany mba ataoko soloteny anareo. Zao indray tsika ary hijery ny teny manaraka indray mbola fanamafisana amintsika foana fa voalazana ao anatin'ny bokin'ny Koran fa tsy maintsy inonona ny Sefer Torah. Tena tsy maintsy ilaina mihitsy zany io Sefer Torah io. Al-Baqarah 177. Al-Baqarah 177 ndreka efa tsika indray zay. Indray ny voalaza ato amin'izay Al-Baqarah 177 zay. Voilà. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Ny hatsarana ho an'ny mpivavaka zany dia tsy mipetraka velively amin'ilay hoe mitodika makany amin'ny any amin'ny fiposahan'ny masoandro, ny filetian'ny masoandro, ny tarehinao. Tsy izay izy ny atao hoe hatsarana eo amin'ny mpivavaka. Fa ny hatsarana eo amin'ny olona tia mivavaka zany dia mino any Allah, bokin'ny Coran ty au jour dernier, zany hoe ny farandro, aux anges, amin'ny anjely,
any amin'ny boky Sefer Torah sy any amin'ny mpaminany zay zany ny tena hoe ny tena mpivavaka tsara indrindra zany ireo mpivavaka tena izy de il faut croire en Allah, mila mino any Allah au jour dernier, mino any farany ary mino boky Sefer Torah mazava be io, tsy maintsy inonao ny Sefer Torah vao mahazo ny fiainana mandrakizay ianao, zay vao tena toe mpivavaka marina ianao. Tanao zany aiza zany zay afanareo mandositra amin'ity Sefer Torah ty, zay na tonga nanoteny tsy le voasoratra ao anatin'ny bokinareo Korano izy fa le original nahitanareo an'io ka soratanareo, fa tsy maintsy miverina any vao misy manaiky, fa rehefa tsy ito dia tsisy marina ny anareo satria ny bokinareo manindry fa ilaina io boky io. Zany efa manindry fa za manana ary afaka ny fahotana zay tafaraka amin'ny bokin'ny jiosy io io Sefer Torah ny jiosy io lasa tsy manota intsony. Meko angeny anahy ny afa meko ny résultat raha meko ny valiny ary meko any hoe ary tsy misy ambony noho zay. Ny tanjony dia lasa tsy manota intsony ary zay miaraka miely ahy tonga amin'izany toerana zany. Zay etsoko anareo silamo manerana an'izao tontolo zao hoe famonjeny ty ataony ely aty tahaka ny etsoko ny kristianina sandoka rehetra manerana an'izao tontolo zao hoe mivoato amin'ny Andriamanitra tsy izy nareo fa mitovy daholo ihany ngenareo do iaraka amin'ny tena marina le Andriamanitra Abrahama hiavano marina. Do ary hitsandratsika amin'ny teny manaraka zany inandray moa zany teny manaraka jerevantsika fanamafisatsika an'izany zay de voalaza mihitsiny fa tena misy Sefer Torah io ary misy groupena jiosy tena nitazona ny marina ary tena nivavaka tamin'Andriamanitra marina tamin'ny alalan'io Sefer Torah io ka miexiste io zany fa tsy misy zany tsy miexiste zany satria nareo hoe io tsy miexiste tsony lainga fa tena miexiste io ao anatin'ny Koranareo mihitsy no milaza fa tena misy io boky io ary tena misy io boky io zay tenenako hoe avoinareo io boky io zany fa misy io boky io fa tsy le ao anatin'ny Koranareo fa tena misy boky ary tena misy io boky io do vakitsika zany zay teny zay ao amin'ny bokin'isa moa zany hoe ny miconfirme an'izany fisin'izany boky zany mihitsy ny Torah ao amin'ny Al Imran 113. Al Imran 113 zay moa zany Al Imran zany koa zay Al Imran mafiziko tsara fa fitiavana zao taony ely azy zao te hamonjy ianao rehefa anao tsy te vonjena anao ny ianao fa meko anao ny famonjena fa ianao tsy mety meno dia anao ny fahatosoana zany. Mais ils ne sont pas tous pareils, tsy de mitovy daholo nefa n'izy rehetra. Il est parmi les gens du livre, il y a ao anatin'ireo olona mpanaraka ny Sefer Torah jiosy une communauté droite, misy vondron'olona mahitsy ao izy qui aux heures de la nuit amin'ny andro alina récite les versets d'Allah en se prosternant de mamaky an'le Sefer Torah izy ataony hoe verset d'Allah moa filazana azy ary tena mikoaka ao anatin'izany fanaovana zany famakina ny Sefer Torah zany ka eto mihitsy zany ny bokin'ny Koran de milaza fa tsy mitovy nefa n'izy rehetrarehetra fa misy olona zay mpanaraka ny Sefer Torah ny jiosy io de jiosy moa zany mazava azy vondron'olona mahitsy isaky ny amin'ny ora amin'ny alina zay mamaky an'io Sefer Torah io ka misy le Sefer Torah ny dikan'izay io ny profy io tena misy ny Sefer Torah fa tsy laizanareo hoe aka io tsy miexiste tsony misy io fa nareo no milaza fa tsy miexiste fa io tena miexiste mihitsy bokinareo raha misy milaza an'izany io zany avoa io Sefer Torah io fa rehefa tsy mety mamoaka nareo zany de zatra asa fisolokiana le ataonareo foroforonareo fotsiny anatin'ny bokin'ny Koranareo any ny Sefer Torah ny jiosyn'olona fa voainy ny olona fa tsy le anareo ny terenareo marina ahoana moa ny nonany anareo nareo nge arabo tsy nareo arabo andeha amoaka ny bokin'ny jiosy hoe marina ty anay ty nefa nareo arabo fa ny anareo arabo de anareo ny anareo fa ny jiosy kosany anazy ny Sefer Torah nareo mana nareo manokana ny jiosy zao tsy misy tenin'ny arabo amin'ny azy ao tsy misy teny mihitsy amin'ny Sefer Torah hoe de misy tenin'ny arabo aty aminay ty fa le nareo arabo kosa no amin'ny Koranareo misy tenina jiosy ao
tanao fa tsy mety le anareo, nareo tokony atoko anareo any fa ny anjiosy atokony any, ny anjiosy fa jereo nge zatra nataonareo silamy arabo silamy nalainareo le anjiosy de lazainareo fa ty anay ty ny marina fa le anjiosy areo ony tsy marina. Ahoana moa ninona ny teninareo fa na de ora de efa tsisy manaky ny teninareo hoe raha lazainareo fa marina ny chef Tora tsy anareo ny chef Tora fa anjiosy. Aleo zany le anjiosy ny karohany satria io ny marina ozonareo mazava zany fa ninareo tsy marina. Zay ny dikan'io titre io, tsy marina le anareo, tsy fanaratsiana zany fa tena miteny marina mihitsy ny ary mitsara marina daholo nareo zay maheno ana fa za monjy anareo ny tanjoko tsy hovereny amin'ny elonareo na ny afo be fa voavonjany amin'ny paradisa ho any amin'le fiainana mandrakizay, ho any amin'le tena Andriamanitra Abrahama iayavano anarany. Mazava zay teny zay. Ndaontsika hitodika anay mbola hijery famarinana fototra maro samihafa tsika satria tsy maintsy karohantsika foana hatrany amin'ny farany hoe averiko aminareo am'izay zany hoe ary io chef Tora nomena io de gida ho an'ny Israeliana fa tsy gida ho an'ny arabo ka ho alain'ny arabo le izy. De zay le fampianara le tamin'le numéro 6 le hoe misy ohatra gida ho fa adiniko le izy de tsy tiako ao manome teny disonareo fa aleo teny marina nomeko anareo zany de tonga le fotoana zany sady ilazako aminareo hoe gida ho an'ny Israeliana io fa tsy gida ho an'ny arabo. Ny chef Tora de gida ho an'ny Israeliana fa tsy ho an'ny arabo ka tsy tokony ho arahany arabo le izy na hoe ny arabo ny andeha dikadikany io fa ny Israeliana ary tokony tsy dikadikany aneny zareo. Al-Bakara 47 ny vakitsika de avy teo 53. Al-Bakara 47 Al-Bakara 47 de avy eo de 53 zay. Ô enfants d'Israël, ho anareo zanak'Israely, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Tadio tsara hoe ny zavatra izay nomeko anareo sy natolotro ho anareo nataoko feno an'izany nareo. Rappelez-vous, tadio tsara, que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Za no nitia anareo tamin'ny olombelona rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany, nareo no tiako. Mazava aloha za zao fa ny Israeliana ny tiny ndao vakitsika am'izay raha ny 53. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez guidés. Mazava tsara, ry Israely eo nomena amin'ny Mosè ny bokinareo de ny Sefer Torah ary misy ny discernement zany ny momba ny fahafantarany momba an'Andriamanitra zany. Afin que vous soyez guidés, io zany no miguide anareo ry Israeliana. Mazava zany fa ny miguide an'ny Israeliana de ny Sefer Torah ny jiosy. Natao hitondrana ny zanak'Israely zany io fa tsy natao hitondrana ny arabo. No zany raha vao misy resaka Sefer Torah resana zany ka hoe manaiky ny Torah azy ary mino ny Torah azy de mikipila avy hatrany nge nareo arabo ny dika zay. Tsy marina nge ny Coran nareo ny dika zay. Nareo ihany no miteny an'io. Ny miguide anareo de ny Sefer Torah ozy ho an'ny zanak'Israely nefa ny marina. No zany ny Sefer Torah de miguide ny Israeliana fa tsy miguide ny arabo. No zany diso be ny arabo zany, diso be ny Coran satria ny Coran ray no miteny fa Coran ray no arao zao de nefa niteny ny arabo io. Nareo zany tsy mampety anazy satria ny Sefer Torah de tsy miguide arabo fa miguide Israeliana. No zany raha vao mitena miguide io ary io ny marina, mazava ho azy zany fa miguide Israeliana ny fiafarany. Orova indraindray tena mitailana be le sary fa mboarikilana na izany azy fa mba mirirana kely makaty ohatra na makaty tena tany de tena tsy mary hitsitsikely ihany ka hoary hainao foana io rehefa rivaveo fa amboamboary ihany da ho ady hijery ny teny manaraka indray tsika zany mikasika any am'izay ihany ho vakitsika indray ny eo amin'ny Ali Imran na 44 raha hoe gida ho an'ny zanak'Israely mihitsy ny Sefer Torah ka raha ho an'ny Israeliana zany le izy ina moa zany ny jifonareo arabo to amin'io resaka io nefa nareo de milaza mihitsy ny fa sady io ny tsarana, io ny marina, io ny référence. Nefa le boky marina sady itsarana no sady référence miteny hoe natokana ho an'ny Israela rehery io. Nanina zany nangalarinareo le boky ny Israeliana zay miteny hoe ho an'ny Israeliana rehery io. Zareo izy tafiditra ao hoe
mazava ho azy zany fa nanaonao foana mihitsy nareo tamin'ny bokinareo nanaonao foana satria ny bokinareo ihany nge no tsy pakanareo zao mazava fa tsisy marina nataonareo tao anatin'ny coran io diso zany ny fototra an'io diso hatrany am'izay neviny io a faute grave mihitsy izy faute grave mihitsy n'zao sary zao faute grave tamina ho anareo moa zany ekany mo tonga sainareo ara naaraka ny Eliam zay manombo zao zay Al-Imran firy misy teo rova Al-Imran 44 da oara vakitsikika andray zay iny amony voasoratra ato iny voilà Al-Imran de mba tiso teny zany lazo kely io tena mbola dinihetsika kely io zany Al-Isra 2 ngamany aloha vakitsika Al-Isra 2 Al-Isra 2 zay ngamany tena tsy atsika guide zany izy Al-Imran Al-Isra 2 izy moa zany mbola karaoke ndray le misy an'le Al-Isra satria tsy voaraiko ny numéro an'le izy laharana firy moa zany ny Al-Isra zany mbola tsy hitako mihitsy aloha hatram'izao tena tsy hitako mihitsy ny efa hitako mihitsy nefa ety izy ty Al-Isra voilà voilà Al-Isra 2 vakitsika ndray le Al-Isra 2 et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas des protecteurs en dehors de moi. Voilà zay zany ary de nomenay Moshe ny boky izy le Sefer Torah zany io dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël guide ho an'ny zanak'Israël zany io fa tsisy idirany arabo mihitsy nankena raha ka raha boky ho an'ny Israeliana moa teny ilavana ty zany ahoana moa zany soratanareo amin'ny bokinareo izy ho an'zareo silamo zany nefa de nareo ihany no miteny hoe ho an'ny Israel io tena mazava be guide pour les enfants d'Israël nefa io sady marina io ny référence ozy nareo a io ny tsarana ahoana moa zany izy no nivainareo de natsofoko anareo anatin'ny bokinareo de tsipahanareo am'izay le tena Sefer Torah izy a fa le ao aminareo na izy nareo fa marina famitana le izy famitana be mihitsy le izy tsy mety zao zahatra ataonareo zao ary tena mamono fananareo ny dikan'izao aleo miverina am'izay marina aza manaiky an'izao tsony ianao a tena fitiavana tena tsindriky hoe tena mamono zao teniko zao a ary manome profo anareo mihitsy ny hoe jireo nge ma mitenareo no miteny an'ity tsy zany namorona nanana ratsy fa niara nijery ny bokinareo tsika fa bokinareo ihany no miteny hoe ao ny marina io ny référence ao ny tsarana ko manina moa zany raha teny ivreny original io nefa andreo laza tsy ilaina tsony zany fa le anay ny marina anangeny avalinareo e ahoana moa ninona le anareo nefa ny original raha tsy rarahinareo engeny hoe fantena mipetraka e fa ny original an'io nefa de mahafaka mifotana miafarana io zao entiny Elia zao zany tenako anao hoe jereva raha teny raha ohatra ka mahita ambony noho zany ianao e fantanjon'io Andriamanitra Abraham io lasa tsy mpanota zay miaraka aminy satria io fahotana io no tena problème miaraka aminy tsy tiany io fahotana io ko tsy alanao hoe miaraka amin'ny Elia dikan'izay zany hoe miaraka amin'ny Elia am'izay zay anao sambatra be miaraka aminay miaraka amin'ny Elia gala sambatra be satria manana ny fiainana mandrakizay tsy matahotra fahafatesana fa rehefa tonga fahafatesana hoare amin'ny Andriamanitra Abraham ianao zay vao tena ho any amin'ny paradisy ianao fa ny hatramin'izay zavatra tsisy marina ny tantaraina taminao hatramin'izay ty diso ohatrany amin'ilay bokinareo ane ny bokinareo manondro foana fa any amin'ny Sefer Torah no izy nefa nareo ampandrosin'ny Sefer Torah mahavarina be le izy
ka tonga ely amin'ny teny ndao miverina amin'ny sefer Torah fa samanana afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abraham io araka ny sefer Torah, afaka mifahotana zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abraham araka ny sefer Torah zay. Ary zany niatsoko anareo olombelona rehetra dao iaraka amin'ny Eliam zay. Dao ndray tsika jery ny teny manaraka ary ny teny manaraka ary satria tsy maintsy manome profo anareo dia zao manamafy arany Coran ao anatin'ny Coran mihitsy tia fa io sefer Torah io dia tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana ny voasoratra ao anatiny eo. Inona raha tsy mamato tena nareo silamo am'izany teny bokinareo zany, satria raha vao tsy azo anampiana eo dia tsy azo anesorana dia natokana ho azy an'ankiisraely ihany. Nareo ihany ary miteny an'izany hoe gida ho an'ny Israela io fa tsy gida ho anareo arabo. Ka ahoana zany nareo nikitikitika an'io boky io zany? Nanaonao foana nareo nikitikitika an'io sefer Torah io ka napiditra nazo anatin'ny bokinareo ao anaty Coran. Nanaonao foana nity fiteny ary zany ny anam-porofona fa tena fangalarana tahaka nakany amints'izy ny nataonareo, famitana be vava ny nataonareo tao. Ary zany ny verenako hoe andao vonjeo le fanahy, fa tsy misy olona manao zava-doza amin'io dada iava io ka tsy ho tratra rehefa any amin'ny farany. Nareo zao nisan'izay tratra zay nareo, tratra zao nareo amin'ity farany ity hoe ino ty nataonareo. Nalainareo le bokon'ny jiosy nefa ny fatorany teninareo nareo rehefa avy eo. Tonga Eliam matotra anareo ary tonga Eliam monjy anareo koa nefa mamatotra satria nangalarinareo le bokinay, bokin'ny dadanay Yahava nangalarinareo. Nitanjo nefa ny anareo lasa nampanota olona. Tsy izy zany fa nitanjo amin'izany sefer Torah zany dia mitondra olona ho lasa tsy mpanota intsony ary zay ataony Elia zao. Zany ka tena famonjena zany. Engany ka ho faly anao mahena zao famonjena mihinanao zao. Mba faly ane zao e, ino amin'izao andro efa manahirana zao tsy aleo ve vonjena amin'izay ny teny izy? Tsy renao ve manaiky vonjena ianao? Ndao raha vakitsika aiza moa zany teny zany eo amin'ny Al-Baqarah 85. Al-Baqarah 85 no vakitsika. Ohatry le bandelo zay Al-Baqarah. Ary malaza ty Al-Baqarah ty. Raha tsy Al-Baqarah dia Al-Imran. Al-Baqarah 85. Voilà. Al-Baqarah 85. Quoique ainsi engagé, voilà que vous vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. On dit que mais quelle contradiction si vos co-religionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Ito zany le resaka mombany amin'ny jiosy io zany sy le bokin'ny jiosy zany hoe zao dia zatra voalaza amin'ny bokinareo amin'ny sefer Torah nefa nareo manao zatra amin'ny fanohitrany. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Tanareo zany ao anatin'ny Coran nareo mihitsy no miteny ho raisinareo ve zany izy nizahatra ray ao anatin'ny bokin'ny sefer Torah io ary ho arinareo ny ambony. Milaza zany fa zatra tsy azo atao zany. Tanao zany tena mameraka mihitsy eto ny teny. Dao vakitsika fa zanak'Israely io resany io vakitsika ary amin'ny 83 izy et 84. Et rappelle-toi lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah. Zay resaka Israel zany ty resahany ty. Zany hoe reto Israely reto zany le mitandrina an'ilay sefer Torah dia reo le nitenenina hoe tsy azonareo atao ane ny maka ny ampahany amin'le boky tazominareo miteny eo ampahan'le boky ny sefer Torah nareo dia misy tsy pahanareo. Na ny Coran zany miteny mihitsy hoe tsy azo atao zany. Ny arabo silamo zany dia sy ny silamo dia tsy mahazo mitsipaka mihitsy an'io teny io, tsy azo anampiana, tsy azo anesorana. Mazava io teny io. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste?
de toy izy atsika am'izay ny toyny ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection ils seront refoulés au plus dur du châtiment. Tena nyteneny mihitsy fa ary zay olona manala ny teny ao anatin'io Sefer Torah io, ceux d'entre vous qui agissent de la sorte, zay manao an'izany hoe manala ny teny sasany anatin'ny Sefer Torah, ne mérite que l'ignominie. Tsy haiko tsara moa dikan'le te ignominie ty na inony fa tsika jereva le rehefa aveo atao jereva antsika ao anatin'ny anina de vita e. Ignominie zava-doza ny dikan'izany, zay ny dikan'izany ngamolana amintsika mitady an'izany teny zany tokoa fa tsika ny tsy frantsaiky hoe tsy voatery ahainy zao teny rehetra zao hoe ignominie égale déshonneur extrême causé par un outrage public. Zay zany dikany ignominie zany hoe tena fahabaraka tanteraka ianao ary ny publika mihitsy manala baraka anao. Zava-doza zany rova, zava-doza zany hoe tena ho afabaraka tanteraka mihitsy ianao zany ary zava-doza ny anjoanao, ary ianao de tsy mahazo ny fiainana mandrakizay zany ary tsy hitsangana maty ianao, zany hoe mino fitsanganana maty zany ny salamo midika an'izay. Mahafinaritra ihany aloha zay kanakire zay fa andao am'izay anaraka an'le tena izy e. Da hoany amy Andriamanitra Abrahama iavano anarany, tsara ny eo azany Andriamanitra Abrahama zany de andao iavano anarany afa-tsy zany ala zany fa iavano, ary manaraka ny Yehosoa nareo de manaraka ny Elia de afaka ny fahotana, satria tsy afaka miala amin'ny Sefer Torah mihitsy. Eto moa zany zay milaza hoe na iza miala amin'ny Sefer Torah io ary manila misy manala ny ampahany amin'io teny io de trandefa tsy mahazo ny fiainana mandrakizay intsony. Ino nefa ny nataonareo anatin'ny Koranareo, ngatsy ny simasimohanareo zao le boky ao be de be ngeny tsy nadikanareo ary be de be ny novainareo mba tsy lazako izy rehetra mihitsy novainareo daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny Sefer Torah io, niova tanteraka mihitsy nanaovareo anazy ary ny porofon'izany inareo lasa mpanota io, ary de vitanareo mihitsy miteny hoe manotafa mamindra fo alahy de sy ny karazany izy teny efa zany ny ataon'io Andriamanitra Abrahama io, fitaka be vavy zany io Andriamanitra Abrahama io de niteny tany alan'ny Yehosoa fa za tsy tia fahotana ka niteny izy hoe aza manota intsony, zany niteneny tao fa tsy sy niteny hoe manota de mibeba de manota de mibeba, lainga ny demony zany avy eny amin'ny devony zany teny zany, fa le Andriamanitra Abrahama tena niteny mahitsymihitsy hoe aza manota intsony, za tsy tia mpanota tsy tia fahotana. Tanao am'izany madiso anao, tsy izy io Andriamanitra na arahanao io, tsy izy io adiso ohatrany amin'ny bokinareo, tsy fitiavana ny tetenao fa tena fahamarinana zany, tena fahamarinana zany. Meko aniny porofo anatin'ny bokinareo zay zay ka ndao am'izay tsika ritoy amin'ny tady efa maraparana ny tenitsika, ina moa zany ny feny am'izany rehetrarehetra zany. De rehefa jerevana ny teny jereny Sefer Torah am'izay tsika marana anazy de voalaza ao anatin'ny Sefer Torah fa natokana ho any zanak'Israely marina tokoa le Sefer Torah, vitantsika be de be teo zay hoe gida ho an'ny Israel, natokana ho an'ny Israel, fa iny ho amafitsika ery amin'ny Sefer Torah, fa zao ny voalaza ho an'ny Sefer Torah. Ny lalànan'ny Mosesy sy ny Sefer Torah maro samihafa ny mpaminany sy karazany de tena ny Israeliana no nantsona anaraka an'io. Vakitsika ny Deutéronomia Exodus 19 Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5. Exodus 19 3 ka hatramin'ny 5, amafitsika tokoa fa tena natokana ho any zanak'Israely io didy fosy lana Mose ny Sefer Torah sy ny mpaminany atao any zanak'Israely daholo zany. Ary Mose niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy avato ao tendrombohitra manao hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely. Iza hono ny anaovana ty fanambarana ty? Ny taranak'i Jakoba
sy ny zanak'Israely. De teo antsika le zany a raha nivakitsika teo zany le hoe tsy azo anampiana tsy azo anesoana de ina le tsy azo anampiana tsy azo anesoana reto ary le teny hoe na tokony ho any zanak'Israely a ny Sefer Torah dikan'izany tsy mahazo miditra ao zany nareo le arabo de efa diso zany ny Coran satria ny Coran nampiditra ny bokin'ny Israelianina ao anatin'ny Coran de ny Islam efa diso zany nareo satria na tokony ho an'ny Israely rerianina vao resaka Sefer Torah nefa nareo napiditra ny boky ao anatin'ny bokinareo fa diso nareo zany nanampy nareo zany io nanampy tenin'ny arabo de efa diso ay zava-doza nampinareo tamin'ny tenin'ny arabo le izy atria mpaminany arabo nanoratra tao anatin'io Sefer Torah ao anatin'io Coran io nanampy ane zany nareo e fadisoana mahatsiravina mihitsy le izy nodikainareo le Andriamanitra Abrahama tarika tamin'ny Sefer Torah ny Jiosy ny teny hoe na tokony ho any zanak'Israely ary tsy misy idirana arabo mihitsy satria gida ho an'ny Israel na tokony ho an'ny Israel Exode 19:3 izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zay ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptiana sy zay nitonako anareo tamin'ny milatsiny voromahery ary nampakanesako anareo aty amiko ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko de ho rakitra soahy mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa anontany rehetra eto zany le Andriamanitra Abrahama de niteny mihitsy ny hoe ianareo ny fampiresako amin'ny ty resaka Sefer Torah ty tsy misy idiran'ny arabo tsy misy idiran'ny sinoa tsy azo ampidirina ao anaty Coran dikan'izany satria na tokony ho an'ny Israelianina irery ihany ahoana moa nareo arabo no tonatona niditra tao tonatonana ane nareo e tonatonana mihitsy ary anao zavatra tsy mety ao masony Andriamanitra Abrahama io nareo manino nareo niditra ao anaty resaka Sefer Torah io ary nikitikitianareo ny Sefer Torah io Andriamanitra Abrahama io jereo nanaovanareo anazy nefa ny bokinareo hoe raha misy mikitikitika aneo a de tsy manana fiainana mandrakizay kina rasinareo ihany zany tsy nazo ny fiainana mandrakizay vao nivakitsika teo ngely izy tsy azo nampiana izy nareo tsy azo anesorana ka ny tsy azo nampiana tsy azo anesorana zao de hoe natokana ho an'ny Israely any io ko manina nefa natsofoko nareo anatin'ny bokinareo any nefa natokana ho an'ny Israely any fa ny tena apetraka aminareo arabo silamo sy ny silamo rehetrarehetra ino ny tia nataonareo ty fa fanoerana ny Andriamanitra Abrahama zao nataonareo zao manohitra ny Andriamanitra Abrahama io nareo tsy mety mihitsy zao nataonareo zao mandeha automatika ny fikapohana ary ho avy ny fandringanana zay ny atao hoe Eliaratsy ianareo mpaminany izy ary ny rano messager izy iraka farany izy mamerina anareo olombelo hoe tsy mety ataonareo ty ino ny ty filana ady amin'ny Andriamanitra Abrahama ty tao jery teny hafa indray tsika hoe ny zanak'Israely tsy mety tandrana an'io zay zany ray zay tsy azo hidirana io zany miala zany raha vao tsy Israely ihany tandefa dehors daholo miala raha vao arabo de fa miala zany nareo fa tsy mahazo miditretinareo le arabo bokinareo ihany koa ny teny an'izany hoe zay voalaza ao no izy zay ny marina ka ny marina atao anatin'ny Sefer Torah zay lazanareo fa boky marina de miteny hoe tsy mahazo miditra ny arabo tsy mahazo ampidirinareo koa ny tenanareo ray zay faharoa tsy azo anampiana tsy azo anesorana ny Sefer Torah ny Jiosy bokinareo koa moa ny teny an'izany teo raha teo Deutéronomie 4:2 nao ndray vakitsika ny Deutéronomie 4:2 Deutéronomie 4:2 nefa nareo ty nampinareo tamin'ny bokin'ny arabo nareo izy mpaminany arabo nanoratra an'le Coran e hainareo tsara nge le mpaminanareo e fa arabo ane iny e maninona nampidirinareo tao anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy ny teny arabonareo raha teo Sefer Torah izy ary maninona nampidirinareo tao anatin'ny Coran eo kosa ny Sefer Torah ny Jiosy zay lazaina fa tsy azo nampiana ary tsy azo anesoana fa na ny Coran miteny an'izany na ny Sefer Torah miara miteny an'izany ino ty fahatsoana me pampana nataonareo ty zany iza marina ny manome ty Coran ty e fa mitsipaka ny fahamarihana mihitsy angely le Coran e ohatrany hoe miteniteny zavatra tsy marina mihitsy ny izy raha am'izao sary zao ne mitsipaka ny zavatra marina izy dao raha vakitsika aza pina ny teny zay nidiko anareo ary aza nesoana ny teny fa tandre mididiny avy Andriamanitra reo zay nidiko anareo lo vakitsika hatramin'ny voalohany Deutéronomie 4:1 sy ny 2 fa mampin'ilay nitenenina tamin'ny
Coran teo hoe zay manova an'io teny io dia mampidi-dozany tenany ary tsy mahazo ny fiainana mandrakizay. Ary ankehitriny ry Israely, mianao ny dia tsipitsipika izay ampianariko anareo mba ho arahanareo, mba ho velona ianareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay meny avy Andriamanitra ny razanareo anareo. Resaka Sefer Torah zany ty resahany ty, izay misy ny didy sy ny fitsipika. Sefer Torah io zany. Aza piny io teny io izay andidiko anareo, ary aza nesoa anareo fa maninona tandremo fa didiny avy Andriamanitra nareo. Ina nefa ny zatra mitranga, natsofoko ny silamo ao anatin'ny Coran le izy. Nanampy izy zany sady tsy nanampy ny dikan'izay, sady nanampy izy no novainy ny anarana. Raha Sefer Torah no anarana navadiny Coran, ary raha tokony ho any jiosy le izy navadiny eo ho any araba. Dia nalazainy fo azo tontolo zao amizay, zava-doza amina tambo le ty sary ty, tsy pahanareo silamo ny teny ao anatin'ny Coran anareo hoe tsy azoko teny io teny io, tsy pahanareo le izy. Izy amin'ny teninareo ataovy an'izao io. Nefa ny Sefer Torah ny jiosy dia milaza mihitsy hoe tsy azonareo atao tsony zany. Ny Coran koa milaza fa tsy mety zany. Nefa dia miarana tsofinareo anatin'io Coran io le izy. Tany dia nampianareo tenina arabo le izy, mpaminany arabo, izy nampanao anareo an'izany. Ka tsy nandika le Sefer Torah izay hitsarana anareo ve nareo? Renge zany dia voatsarain'io Andriamanitra Abrahama dia tandea hoe maninona reo no manaraka an'le Coran? Nefa n'le Coran manampy ny teniko. Ny teniko ato milaza hoe aza nampiana dia aza nesoa. Nefa nijereo ny Coran nareo, misy teny Moshe ao, misy teny Yahoshua ao, misy teny be dia be natsofotsofokiny ny teny. Iza nampanao anareo an'io? Fa tsy rovalinao nge izay teny zay. Fa zany mety hoe fitsarana zany, tsy mandeha lavitra. Ary ny Coranao no miteny ao anatin'ny Coran hoe raha misy manalana mampitombo ny teny anatin'ny Sefer Torah ny jiosy dia loza ny mahazo azy. Tsy mahazo mitsangana izy amin'ny andro farany tsy ny loza amin'ny be dia be. Inona ny dikan'izany raha tsy mamono fanahy ianao? Mamono olona nge le Coran dika azy hoe matiny io ianao. Engeny ianao mba ho tonga saina amin'izay hoe tena mba vonjeo zaho Elia fa tena ahoana nanaovana naty, zao ny fiteniko aminao, manatona ny Elia hiavitra ianao. Aza matahotra an'izay hoe misy devoly manafika zany. Rehefa tapa-kevitra natona ny Yahoshua amin'ny alalan'ny Elia izay ny rany makety, tsisy mikasika anao zany hoe. Mahitsy zany teny zany ary marina. Tena fitiavana zao ary famonjena. Dao ary indrindrantsika amin'ny teny manaraka zany. Indray ny tenitsika manaraka zany. Salamo 147:19. Aleo pina kely le teny teo Deutéronomia 13. Deutéronomia 13. Deutéronomia 13 hoe mbola namafisina zany io teny hoe aza pina ny teny. Zay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba arahana. Aza pinao zany a. Dia aza ny esoranao zany. Ilay didiny dada Yahova sy Yahoshua amin'ny Sefer Torah zany. Didiny dada Yahova moa tena matsa dia Yahoshua mbola tsy niseho tamy fa taty izy vondrahana. Fa fantany ihany koa io mazava azy. Dia mahitsy be ny teny hoe aza pina io didy io, io Sefer Torah io, ary aza ny esorana. Indro verina le teny. Dika zany tsy hoe zahatra mandeho azy le teny fa tena naverina indro mafy ny dikan'izany. Inona zany le teny tsy azo ampina? Leo apitsika amin'izay le teny. Mazava be mihitsy hoe ity le teny a. Mpaminany Israelianina tsy maintsy arahana amin'izay zany. Diso be zany izay napiditra mpaminany arabo. Diso be zany izay tena ity boky ity dia azoko avy any amin'ny Andriamanitra Abrahama. Nahazo an'ity boky ity dia zao ny voalaza diso daholo. Satria mpaminany arabo nandray an'izany fanambarana zany dia diso zany. Deutéronomia 18:15 verina amin'izay satria l'église natokana ho azy anak'Israely inona tokoa zany nidira mpaminany arabo amin'ity resaka 18:15 ity. Deutéronomia 18:15 ity. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny raha lanao tahaka no atsangany avy Andriamanitra ao anao, izy menonao. Le olona le niresany Israelianina, le didy nomena Israelianina, inona zany nitonatonana le mpaminany arabo raha amin'izao hevitra zao tokoa. Tsy mety mihitsy le izy e. Fahadisoana ny dikan'izao. Dikan'izao andanina ny verina. Fa tena diso daholo nareo rehetrarehetra. Tena le bokinareo mihitsy ny diso. Tena mikontra ny teny ao anatin'ny bokinareo ihany le zatra nataonareo. Tsy mety mihitsy le izy. Le teny Sefer Torah izay hitsarana, ary sady marinozonareo ary gida ho an'ny Israel. Dia miteny mihitsy hoe mpaminany Israeliana ihany no azo arahana satria natokana ho an'ny Israeliana io. Ka inona zany nitsofohan'le arabo tampoka teo? Teny manao ahoana na fan'le arabo miditra tao ho lasa mpaminany?
zava-doza amina tamony e dia andininy fa 7 sy ny 9 aiza moa izy mpaminany no atsangako azy avy amin'ny rahalany tahaka anao ka atako ambavany ny tento ary ho lazainy aminy zay rehetra andidiko anazy zay rehetra tsy mety meny ny teniko zay ho lazainy amin'ny anarako dia ho zao ny tsara azy tena voalaza mihitsy hoe ho tsarain'Andriamanitra ianao raha ohatra ka avadika ho lasa mpaminany arabo no mitsangana eo dia ho tsarain'io Andriamanitra Abrahama io ianao rehefa sy teo voatsarany Andriamanitra Abrahama ary sy teo potehiny lehilahy mpaminany arabo fa mazava ny teny na tokony ao an'i Israely ihany na ny koranareo ary miteny an'izany ary raha vao ampino io teny io dia tsy mety ny koranareo koa miteny an'izany ko maninona reo napiditra mpaminany arabo nanampy ane zany nareo e ho an'ny bokina Koran sy ho an'ny Silamo nanampy ankenareo e lozana e zany miandry anareo e andao aventsika vakina ny bokinareo aloha averina vakina le bokinareo teo aiza mo izy Al-Baqarah 85 Al-Baqarah 85 donc aventsika vakina tsara izy teo izy ty croyez-vous donc en une partie du livre de Sefer Torah zany efa iobo voaleo a croyez-vous donc en une partie du Sefer Torah satria ny livre ihany Sefer Torah et rejetez-vous le reste ceux d'entre vous qui assistent de la sorte ianareo zay manala ny teny anatin'ny Sefer Torah ary manampy ny teny amin'ny Sefer Torah ne mérite que la l'ignominie zany dia zao ny sahazanareo a ny fahafahambaraka manerana azy tontolo zao et au jour de la résurrection ils seront refoulés ary rehefa tonga ny andro fitsanganana maty leo any amin'ny fiainana mandrakizay tany dia voadaky ianao zany dikiny refoulé zany voadaky ianao au plus dur châtiment ho an'ny amin'ny loza faratapony zany hoe na ny koranareo raha dia milaza fa raha vo ampiny io teny eo anatin'ny Sefer Torah io na anesorana loza mahatsiravina miandry anareo ny voalaza nefa fa mpaminany arabo dia tsy tafiditra ao anaty misy mpaminany fa mpaminany israeliana satria na tokony ao an'ny israeliana le teny ary gida ho an'ny israeliana io ary mimigidy an'ny israeliana dia mpaminany israeliana fa tsy mpaminany arabo dia aza koa misy mpaminany arabo igide israeliana mba tsy logika ane zany e mpaminany arabo dia migideny arabo fa ny mpaminany israeliana migideny israeliana ka raha vao miteny Sefer Torah ianao dia ny voalaza ao le tsy azo anampina tsy azo eny soa anary mitindry ny Koran dia zao mpaminany israeliana no atao hoe gida ao anefa nareo no napiditra mpaminany arabo zava-doza lele izy e zava-doza ina raha tsy mitsipo any amiely daholo nareo silamo rehetrarehetra raha am'izao teny zao nareo renge tratra ny tony teny tony e ianake andana miverina mijery ny famarinana efa tsy mety tsony ny dikan'izao ndao ary itindrentsika miteny mamarana anazy a andao nge apitsika ny teny tily izy fa tena na ny korara dia miteny fa mpaminany israeliana ihany ny ilay Al-Jathia 16 Al-Jathia 16 donc avetsika le zany Al-Jathia 16 zany izy ndray misy an'izany Al-Jathia 16 zany milaza hoe mpaminany israeliana ihany no enonako izy koa raha mba miteny an'izany za oa tsy mamorona fa miara mamaky tsika indana miara mijery zatra tena nagagana nefany dia nareo silamo mihitsy ny arany tsy mahan'le izy mihitsy efa tena jerevana gaga be mihitsy ny a fa tokony mba jerevan'ireo am'izay ny famarinana jerevany maro fondreo le fanahy e Al-Jathia 16 nous avons effectivement apporté aux enfants d'Israël le Sefer Torah raha vao livre de Sefer Torah la sagesse la prophétie zany ny prophétie ny mandeha ao amin'ny enfant d'Israël amin'ny israeliana no mandeha ny faminany iny la prophétie est attribuée aux enfants d'Israël non aux arabes et leur avons attribué de bonnes choses et les préférant aux autres humains voilà tena mazava be tena diako amin'ny teny gasy am'izay izay tena marina
dia nitondra ho an'ny zanak'Israely ny bokin'ny Sefer Torah. Nomenay azy zany Sefer Torah ho an'ny zanak'Israely. Nomenay anazy ny fahendreny ho an'ny Israela zany. Nomenay anazy ny faminaniana ny profesia natokana ho an'ny zanak'Israely. Ao nefa ty mpaminany arabo ty. Nefa dia ny bokinareo Korah mihitsy miteny fa natokana ho an'ny zanak'Israely mihitsy ny profesia. Io izy io. Iza napiditra ny profety arabo zany. Iza napiditra ny messager arabo zany. Fantany napetraka aminareo. Moa tsy fahadisoana meo papany ty nataonareo ty. Valy ny tena disonareo. Zay natonga nanteny hoe rehefa marina ny Sefer Torah diso ny Coran. Niarana hitantsika zay ary niarana andre. Aveko tsara. Fitiavana niny Elia. Elia ny raha namonjy olona. Raha nanavitra anao. Tsara marina ny tena. Fa tena tsy niangatra fa tena nampiseho ny marina. Mety daholo ny boky rehetrarehetra. Na ny Sefer Torah na ny Coran nareo. Raha tena nijery sy ny nareo dia nahita sy nandrenareo fa ny bokinareo ihany no manamiloka anareo silama. Ary manipy anareo any amin'ny elo io bokinareo io. Nareo ihany no tsipinio any amin'ny elo fa tsy izy. Satria navadika ho lasa mpandika lalàna daholo nareo napiditra mpaminy any arabo tao anatin'ny bokinareo. Dia ny bokin'ny Sefer Torah. Nefa raha vao tafiditra ny Sefer Torah dia miala ny arabo. Raha vao ampidirina ao anatin'ny Coran ny Sefer Torah ny Jiosy dia miala ny arabo fa tsisy solution mihitsy. Nareo nefa napiditra arabo tao. Zay lavin'ny lalàna. Ary ny bokinareo ihany no miteny an'izany tsy mety io. Io rahantsika mahita io hoe nomena zanak'Israely ny profesia ko maninona nampidirinao ny arabo. Samy tonga saina. Ny endry mahita ny lozaka mery dia dala mandrosika fo. Farana ny teny mariako fa tena fitiavana izany teny. Fitiavana nareo olombelona ary nareo nikitika ny Sefer Torah nay any dadanay ava dia tsy manaika ny ohatran'ny farany izay. Ary tonga izay tena mirahana hiaro ny fahamariana. Amerina ny olo tsy manota intsony fa izay ny tanjona tamin'io fa tsy ho lasa mpanota ny dika izay. Non. Ary hatramin'ny farany lavinay zany tsy ekeny ilay dadany naniraka anay zany. Izany hoe tezako misy Andriamanitra niteraka tadiavinao inona indray ary fa inona ara par rapport amin'izany Andriamanitra mpamorona zany tsy kely sy bitika zany ka zany any ny dikan'izany inona ny olana amin'izany tsy manana teny ankoatran'izay fa zay zany any ary ny raha any izany hoe tsy kailery alitsisy Andriamanitra miteraka ka zay le fahatsono anatin'ny Coran nareo iny niteniteny zatra tsy marina mihitsiny. Any ka fahatsokevitra ny raisinareo dia miditsy any amin'ny zatra tsisy nareo. Fa tsy tadiavinao inona ny ary raha tsy zany any ary dia inona aminao tokony ho inona. Fa amiko amin'ny maha-Eliana za mahafantatra fa rehefa ao ambanin'io dada iavay dia mipetraka ho zanany tsara. Fa rehefa tsy te ho zany ianao dia anao ny ianao. Anao ny ianao fa te ho inona indray zany ianao. Fa zany ary ny tsara indrindra zany. Ary zatra tsy mamabedy zany fa marina zany. Raha zavaboary ianao tsy aleo ianao fa mba toe zanany. Fa izy anazy fa miteraka ohatran'ny olombelona io Andriamanitra io raha miteny hoe zany ianao. Fa nga izy miteraka ohatran'ny olona raha miteny an'izany. Fa rehefa miteny hoe zanako ianao ka tsy mahafinaritra ve zany. Zay no tonga nateny hoe aza mipetraka ao anatin'ny Coran fa nadiso be anareo. Io ihany raha manipy anareo hatrany amin'ny elo mandao miverina amin'ny Sefer Torah. Ka raha miverina amin'ny Sefer Torah nareo dia mahita hoe teraka eo Andriamanitra io. Fa tsy ohatran'ny olombelona niteraka ny fiterahany. Zay no jerevantsika indray amin'ny manaraka. Lesona manaraka indray zay. Kina moa le divanareo amin'izany ko bokinareo ary moa ty efa diso raha miresaka amin'ny silamo. Zatra diso fena dia atsanganareo indray na mariana hoe dia tsy mety indray. Ka ianao rehefa diso hatramin'ny voalohany ina nidiranao amin'ny bokin'olona fa ny bokin'ny Jiosy misy an'izany teny zany. Zay tsy tianareo. Nefa rehefa nenao anareo ny teny dia aza alakalaina intsony ny bokin'olona fa endrena aleo miverina amin'ny marina. Dia rena amin'ny Sefer Torah dia ho lasa tsy mpanota intsony ny dikan'izay. Hivavakitsika. Saotra betsaka dada malahelo ava. Ny amin'izany teny rehetrarehetra zany. Fa tena fitiavana zany. Tonga Eliana marina ny teny ary tonga izy amaly ny fahavalon'ny fahamarina rehetra ary misintona ny olona hialo amin'ny atezeranao fa tonga ny andro ny fahatezerana sy ny fahamalira ary tsy maintsy mandeha zany ary tsy azo tazoana intsony. Fa zay mbola azo avodana dia tsy maintsy avotany Elia fa izao na miranao aho. Dada malala iay avao maneho ny voninay trony amin'ny teny. Vonjeo ny olany amin'ny tsy fahalalana
fa ny aton'izao famonjenany menao zao dia atonga ny olo lasa tsy mahay manota intsony ny tanjona zay efa nataony Ahosoala ny rahanao. Ary zao ataoko zao ndray ihany koa ny rahanao ho an'izao tontolo zao, hiantso ny olombelona rehetra eo amin'izao tontolo zao mba hitodika ho any aminao, satria ny voninay tao tsy ho azo lotona novinonovina, ary naranao tsy azo lotona novinonovina, tsy maintsy everina aminao ny voninahitranao. Ary zany ny asany Elia, ary zany no natongavaka eto amin'ity tany ny olombelona ity amerehana zao hatsaranao izao. Dada malala iay avao, amarino ny teninao, tonga ny andro ny fahamalinao, aroso ny fahamalina, voninahitro no mandrakizay amin'ny anaranao Iesoa. Amen. Dia mirahary Iesoa tsika etra sang tainao soa ho afitoizan'ny fiarahantsika manaraka indray filamo.